Manolotra ny arava toko klasy toko vavy araka nefa natsidika omaly dia misy rivo-doza miforona ao atsinanany Sambavao nanomboka omaly alina. Dépression tropicale ny heriny hatramin'ny tolakandro. Tamin'ny telora tolakandro teo ara dia tany amin'ny mandinany 200 kilometatra avaratra atsinanany Antalà no misy ny Fohibeny 520 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny miaraka amin'ny tavio-drivotra 570 kilometatra isan'ora. Mikisaka miandalana miana Tsimbo somary atsimo atsinanany izy ka mahafaka 12 kilometatra isan'ora. Itombo hery hatrany ka mety ahazo anarana ao amin'ny anio alina. Manomboka arapisy tolakandro kosa no vinavinaina ikisaka manalavitra morontsirak'i Madagasikara izy ka hiazo ny Nosy Rahavavy, La Réunion sy Maurice. Etsandan'izay ny mpampiasa ranomasina rehetra anelanelany Sambava sy Brickaville dia iangaviana indrindra mba tsy hiandrika intsony fa hiamahery ny fitsokan'ny rivotra. Entanina foana ihany koa ny mponina amin'iny faritra avaratra atsinanany Madagasikara iny mba ho mailo hatrany ka hanaraka tsy tapaka ny vaovao momba ny toetry ny andro. Arak'izany ary dia saika mitoetra amin'iny faritra avaratra sy avaratra atsinanany Madagasikara iny ny rotsakorana tao anatin'ny 3 andro avy. Maina kosa ny andro amin'ny ankapobeny aty amin'ny faritry ny avoatany fa mety misy ny ora-piso sendra mandalo indraindray. Miverina indray ny oram-pahavaratra manomboka ny talata ho avy izao saika manerana ny nosy dia indro ho jerentsika manaraka ny vina ny toetry ny andro atao anatin'ny 420 ora ho amin'ny rapitso maraina izao dia anorana malefaka ny amin'iny faritra avaratry Madagasikara iny, izany hoe manomboka aty amin'ny faritra Diana mahazo ny faritra Sava tahaka izay ihany koa aty Analanjorofo sy Toamasina. Ny amin'ny faritra Sisamo dia hibalika ny masoandro na hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia anora mbaratra avokoa ny any amin'iny faritra Diana sy Sava iny mahazo ny faritry Sofia tahaka izay ihany koa any Analanjorofo sy atsinanana ny fa ho bebe ny rotsakorana ny any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanany Madagasikara iny. Andrahoana na anzombona ny andro ny amin'ny ilany atsinanany faritry ny avoatany fa mety ho arahana erika izany indraindray any amin'iny faritra Alaotra Mangoro iny. Anorana tandrifin-drahona kosa ny any Avadivavy Fitovinany atsimo atsinanana ary takizay ny ilany atsinanany Hotomatsiatra sy Iorombe mitovy toetrandro amin'izay ihany koa, izany hoe anorana tandrifin-drahona ny aty amin'ny morontsiraky ny faritra Boeny sy Melaky ity fa hisitraka masoandro be ny amin'ny faritra sisa na dia olalovandrahona aza izindrany indraindray ny amin'ny faritra sasany. Mahakasika ny maripana indray dia tsy dia misy fiovana firy raha oharina tamin'ny androany. Ny ambany indrindra izao dia 12 degré Celsius hitantsika ny Avakinankaratra, 5 degré Celsius kosa ho amin'ny mafana indrindra hitantsika ny amin'ny faritanin'ny Mahajanga any Menabe sy ny any amin'iny faritanin'ny Toliara iny izay mihoatra ny 2 degré Celsius moa izany hoe 9 degré Celsius raha ny marimarina kokoa. Ho amin'ny alahady 12 martsa 2024 indray dia hifantoka hatrany any amin'iny faritra avaratra sy avaratra atsinanany Madagasikara iny ny rotsakorana fa ny amin'ny faritra sisa kosa dia maina be ny andro amin'ny ankapobeny. Tsy misy ny fiovana firy mahakasika ny taremarky ny maripana fa dia mbola midanika hatrany ho amin'izany alahady izany. Ho amin'ny alatsinainy fa 19 ny volana martsa 2024 indray dia mbola hiaina hatrany ao anatin'ny amandona ny faritra avaratra sy avaratra atsinanany Madagasikara, izany hoe any Diana sy Sava mahazo ny faritry Sofia sy Analanjorofo ary mipaka hatrany amin'ny faritry Alaotra Mangoro fa dia maina ny andro ny amin'ny ankapobeny. Ny amin'ny faritra sisa dia mahakasika ny maripana dia ny eo ihany ny eo amin'ny ankapobeny tsy dia misy ny fiovana firy fa mbola midanika hatrany. Dia izay no mamarana ny meteo antsika ho amin'ny tiala ty manentana anao hatrany hitsidika ny page Facebook ny Meteo Madagasikara sy ny roy www.meteomadagasikara.mg raha ohatra ka mila fanazavana misimisy kokoa mandra-peona tompoko.